Araka ny fanambarana tamintsika teo dia vita kehitriny ny fiofanan'ireo mpandrarara toe-karena eto Madagasikara nahatratra 70 moa izy ireo vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo sy ilay fikambanana antsoina hoe ITBM no nahafahan'izy ireo niatrika izany. Nitolorana sertifika ireo mpandrarara ara-toe-karena miisa 70 ary misahana sehatr'asa maro samihafa. Navita fampiofanana mikasika ny varotra iraisam-pirenena sy ny fanondranana entana makany ivelany tokoa izy ireo, niarahana tamin'ny himana-pahaizana avy amin'ny Indian Institute of Foreign Trade ary vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo na CCIA sy ny International Trade Board of Madagascar na ITBM. Moa zany efa manotrana sasany raha tsy manotrana information zany fanampiana zavatra hoe anotransika inona avy zavatra tokony fantarina, inona avy zany zavatra hoe tokony hitazonana ny tsaina zany satria be da be ny manotrana fa tsy mahafantatra tsara ilay teknikan'ny fanondranana. Ohatra indrindra zao zavatra resahana efa manondrana entana zany tsika indraindray tsy fantatritsika ny emballage tena ilaina zany. Ny faharoa ohatra ahoana ny tokony atao mba ahitana lalam-barotra. Aiza moa zany ny atao hoe potentiel zany ho an'ny zavatra hoe mpandrarara. Ahoana fitadiavana anazy, inona koa zavatra tokony ampahafantarina vidy zany ka ohatra ka hoe hiara-hiasa amintsika dia miresaka contrat zany ohatra no nampianarina ny zavatra fanesahana koa nandritra amin'ny formation dia ny accord izay lié an'i Madagasikara amina pays vitsivitsy, ao moa zany ny accord de partenariat économique, ny APE, ao ny COMESA, donc hoe ahoana ny fahazona maka avantage zany amin'ireny accord ireny. Fahombiazana tokoa ity fampiofanana mikasika ny fanondranana entana makany ivelany ity araka ny nambaran'ireo mpandrarara toe-karena nahazo tombontsoa. Ary ty formation anankiray ity ny an'ny ITBM mikasika indrindra ny relation internationale ny fifandraisana ara-barotra zany amin'ny any ivelany dia tena ilaina tokoa, tsy ho an'ny tenako ihany fa mba ahafahana mizara ihany koa ho an'ny mpandrarara izay misy any faritra misy anay ka iandreketako. Voalohany indrindra zany dia raha ny tena tianareo fantatra zany sy tian'ireto fantatra dia tena afa-po tokoa zahay amin'ny fiavian'ireto vahintsika reto indien izay tonga nizara ny fahalalany nampitombo ny traikefantsika gasy dia fifaliana lehibe ho anay ny nazahoanan'izy ireo ny rahana miasa amin'izy ireo satria na dia efa izy raha ny formation rehetra nataonay mikasika ny exportation sy ny zavatra hafa dia hita fa mitombo mitombotrano ny zavatra ilaina, ny fahalalana tokony ho fantatra ary dia zany dia mampitombo ny traikefa izay efa nanantsika malagasy teo aloha. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ty fampiofanana ho fanamafisana traikefa mikasika ny fanondranana entana ity. Tsy hijanona treo fa mbola itony fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta indiana amin'ny sehatra ara-fampandrosoana maro